Dia tahaka koa manao izay afinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra ka tsy mitady ny mahasoa ihany fa ny mahasoa maro mba ho vonjena izy. Korintiana 2:10-13. Tia metraka fanontaniana aminao amin'ity anio ity hoe miaina ho an'ny tenanao ve ianao sa ho famonjena sy fitahiana ho an'ny hafa? Raha ny taridalana ny jerentsika dia anisan'ny fahavalo lehibe indrindra amin'ny fiainana kristianina ny fitiavan-tena ary naverimberina tao anatin'ity mofinaina sy fandarana rahantsika ity foana izay nandritra ity herinandro ity. Mora amintsika ny mieritreritra ny tombontsoa antsika, nefa i Jesosy Kristy kosa dia nampianatra antsika hiaina ho an'ny hafa. Satria ny tena kristianina dia tsy mitady izay mahasoa ny tenany ihany, fa izay asoa sy avonjy ny manodidina azy, ny hafa ihany koa raha lasa anabavy malala. Ny fitiavan-tena dia lasa manalavitra antsika amin'i Jesosy Kristy izy io, ary mila fitandremana io. Fa ny fitiavana sy ny fahafoizan-tena kosa dia mampanakaiky antsika amin'ny Kristy. Raha izao manokana dia aliako eo akaikin'i Jesosy Kristy, izany hoe miezaka miala mandrakariva ao anatin'izany fitiavan-tena izany, koa nantsoina isika, nantsoina ianao hiala amin'ny fitiavan-tena fa mba ho tia ny hafa ihany koa. Nantsoin'Andriamanitra ihany koa isika mba tsy hifantoka amin'ny tenantsika fa ho fantsona hitondrany ny fitahiana ho an'ny hafa. Ary rehefa mizara ny fitiavana sy ny fangorana ary ny fanampiana isika dia feno ny fanahy Kristy isika sy ny fiainantsika, ary atsiaro ny fiadanam-po, ny fiadanan-tsaina, izay fiadanana tsy azo izao tontolo izao omena fa omen'Andriamanitra antsika, ary izay ny tena ilaintsika. Tsy misy asa atao ampitiavana, very eo mason'Andriamanitra. Faoka antsika rehefa manao zavatra tovy ampitiavana, ankasitrao izay tondran'Andriamanitra antsika, ankasitrao izay anantsoan'Andriamanitra antsika. Satria rehefa ataontsika ampitiavana sy ankasitra antsika izany dia tsy very eo mason'Andriamanitra, ary faly mihitsy ny lanitra iray manontolo. Na dia adin'ny olona ihany koa aza ny teny mampahery sy ny asa fanompoana izay ataontsika isan'andro, dia voarakitra any an-danitra izany, voasoratra any an-danitra izany. Amin'ny andro fitsarana dia aseho fa ny fitiavana, ny fahalemem-panahy ary ny fahafoizan-tena natao ho an'i Kristy dia manana valosoa mandrakizay. Koa zava-dehibe izany. Ny tena fifaliana ihany koa izay tena ilaintsika dia tsy avy amin'ny fitehirizana ho an'ny tena, fa avy amin'ny fanomezana sy fanompoana ny hafa. Ny fiainana mifototra amin'ny fitiavan-tena dia tsy mitondra fahafam-po izany, fa ny fiainana feno fitiavana sy fanompoana kosa no mitondra fifaliana maharitra sy marina. Nantsoin'Andriamanitra ianao mba ho fantsona hitondrany ny fahazavana sy ny fitahiana ho an'izao tontolo izao izay maizina. Ry havana malala, aza atao tonga ho azy eo amin'ny fiainanao izany teny izany, fa andao andraisantsika ny lesona. Ka anio dia antsoin'ny Tompo ianao, antsoin'ny Tompo isika mba handresy ny fitiavan-tena ary hanana ny fon'i Jesosy Kristy. Aoka isika tsy hitady ny tombontsoa antsika ihany, fa hikatsaka isan'andro izay asoa sy avonjy ny hafa ihany koa. Tsarovy ihany koa fa tsy misy teny tsara, asa feno fitiavana na fahafoizan-tena atao amin'ny anaran'i Kristy very eo mason'Andriamanitra izany. Koa aingane izao sy ianao mba ho olona mizara, olona manompo ary olona be fitiavana, mba ho hita eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'i Jesosy Kristy, ary hahazoantsika ny valosoa voatahiry any an-danitra. Mino sy manantena aho fa ahita fitiavan'Andriamanitra isika tsiraray avy, ary ny tenin'Andriamanitra dia hiainantsika tsiraray avy. Koa andeha apetratsika ambavaka indray izany amin'ity anio ity, ary hivavaka ho anao amin'ny fomba manokana koa aho mba ahita fity amin'Andriamanitra.
Andriamanitra misaotra noho ny teny menao anay. Misaotra satria tsapanay fa tia anay ianao ary ny teninao dia tsy tonga ho azy fa tonga amin'ny fotoana tsara indrindra mba hamonjena anay, hitehirizana anay ao amin'ny finoana. Ankehitriny dia nampianatra anay ianao fa ratsy tsy mahasoa anay ny fitiavan-tena ary tsy mahasoa anay ihany koa ny tsy mizara ny fahatsaranao amin'ny hafa ary tsy mahasoa anay ihany koa ny tsy fanampianay sy ny tsy fiheveranay ny hafa. Andriamanitra, ampio izay mba hitiny manodidina anay, hanampy manodidina anay ka ny fiainanay dia hitana taratra ny fitiavanao sy ny fahalebiazanao. Ankehitriny amin'ity andro anio ity dia ataovy tsapanay fa mikasika amin'ny fonay tsiraray avy ianao. Raha misy ny manana olana meteza ianao Jesosy, ova olana ho an'ny tsiraray avy ary aoka ny fiainanay dia ova volombelonao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.